Anio Alahady fahavarana volana Desambra Alahady faefatra amin'ny Ankizy. Alahady natokana fitandremana Isotry Fitiavana ho Famaranana ny JOBILY fankalazana n'Andriamanitra noho ny 15 taona nijoroan'ny fikambanana lekôlina Solona. Ny lohahevitra banjin'ny fiangonana amin'ity volana ity dia hoe amin'ny tontolo ny fanjakana.
ho an'izay rehetra mananan'Andriamanitra sady vao antsoina no masina, ho aminareo anery avana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fidirana an'Andriamanitra dia iraitsika eo amin'ny fitsanganana ny salamy voalala. Tsangambato. Andriamanitra rainay any an-danitra, rainay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianao. Faly izahay no avotrao nomenao tombonandro fahavelomana ka tonga soa ato an-tranonao miaraka milery sy misaotra manome voninahitra ny anaranao. Ianao tokoa mantsy ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka sady Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Anao ireny ny fiandrianana any an-danitra sy ty an-tany. Anao ny faherezana sy ny fahalebiazana ary ny fahalalana avo indrindra. Ianao ny mpanjaka ny voninahitra ka mendrika ho
rainay mandrak'izay voly. Misaotranao koa izay ray manala fatratra izao fotoana lehibe famaranana tazobily volafotsy ny fikambanana ekona sy volona izao. Misaotra tompo fa ianao natamina ny zavatra rehetra tamin'ny fitahianao mahagaga ka nahatanteranay ny fikasana rehetra nankalazananao nandritra ity taona ity. Misaotra Jesoa fa famindrampo avy aminao izany. Ankehitriny dia mbola mangataka ny fanatrehanao feno amin'izao fanompoam-pivavahana izao izahay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka iavao sy tonga amin'ny fonona marina anao any izahay Jesoa. Ary matoky koa fa izay rehetra ataonay eto dia anitra kasitrahinao. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy mpamonjy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Jesoa sakay izany zazo indreto izay ankizy tanora manantona anao. Maminay tokoa Jesoa miaino indray niakatra raha mitenao ianao ilay tompo mpanjakanay. Koa dia mitenena aminay fa vonina iaino anao izay. Amin'ny anaran'i Jesoa nanaovana ny vavakay. Amen. Koritianina voalohany toko 5:10 ny andiny 5:20. Koritianina voalohany toko 5:10 ny andiny 5:20 rakizy tanora no andeha akatsika ny afatry ny tompo amin'ity anio ity. Rehefa niarana hitsika dia andeha hiara-maka izany amin'ny anaran'i Jesoa fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalon-drehetra eo an-tongony. Vakinareo mafy areo rakizy tanora. Izany teny soratra masina izany dia miresaka fahavalo. Miresaka fahavalo ary miresaka ihany koa fa ireny fahavalo ireny dia tsy maintsy resin'Andriamanitra ary eo an-tongony hafarany. Na ninona io karazana fahavalo, na fahavalo hita maso zany rakizy tanora, satria misy ny fahavalo hita maso ary misy koa ny tsy hita maso. Fa ny fahavalo farany izay resentsika miaraka amin'ny Jesoa dia ny fahavalony fahafatesana. Atsangano io rakizy tanora ny tanana izay mahalala ny tantaran'i Lazarosy. Iza ny efa naheno an'izany anaran'izany? Ie, efa naheno daholontsika. I Lazarosy dia voalaza izy fa lehilahy tena tiany Jesoa. Lehilahy tena manino izy? Tena tiany Jesoa i Lazarosy. Ohatry ny ahoana ary zany tena tiany Jesoa zany? Zany tena tiany Jesoa zany rakizy tanora dia mahafapo an'i Jesoa ny finoany, mahafapo an'i Jesoa ny toetrany ary mahafapo an'i Jesoa ny fitondrany-tenany. Isika koa dia afaka ho tiany Jesoa koa fa manao izay mahafapo an'i Jesoa ihany koa. Fa zao rakizy tanora, ity lehilahy tiany Jesoa ity dia nanam-pahavalo izy. Nanam-pahavalo izy dia ny fahavalo izay teo alohany dia ny aretina. Narary i Lazarosy. Rehefa narary izy rakizy tanora ka tamin'ny fotoana izay tsy nahateo an'i Jesoa dia resin'ilay fahavalo izy. Rehefa tsy teo Jesoa dia resin'ny fahavalo i Lazarosy. Ary rehefa resin'ny fahavalo izy rakizy tanora dia maty.
tonga tany amin'ilay fahavalo farany tsy resiny ny fahafatesana. Fa zao ankizy tanora, rehefa niverina teo amindray Jesoa dia namaty azy izy dia niova tanteraka indray ny fiainany, satria rehefa tonga Jesoa dia natsangany Jesoa tany maty izy. Zany hoe rehefa tonga Jesoa ankizy tanora, rehefa miara-monina amintsika Jesoa dia na ilay fahavalo farany izay resena aza dia ny fahafatesana izany dia resiny Jesoa ireny. Teto ity lehilahy ity i Lazarosy dia nandresy ny fahafatesana rehefa tonga teo amin'ny Jesoa. Tsarovy ankizy tanora fa manam-pahavalo sika. Be dia be ny fahavalo izay misy eny amin'ny fiainantsika eny. Ka raha manalavitra ny Jesoa isika ankizy tanora dia resy ny fahavalo. Fa rehefa manantona ny Jesoa koa isika dia ampandresen'i Jesoa andreny fahavalo ireny. Ary ho avy izao ny Krismasy tonga indray Jesoa ho amintsika tsirairay avy, ho ao anatintsika ankizy tanora tsirairay avy ihany koa. Ampandresy antsika eo anatrehan'ny fahavalo maro izay misy eo amintsika. Fa hoy tokoa ilay tenin'ny soratra masina teo hoe fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra eo an-tongony. Koritianina voalohany 5:5. Andenga iarahantsika mamerina mafy tsara ankizy tanora. Amen. Ivavaka isika. Mamy tokoa Jesoa ny teninao izay mampahery anay, fa na manam-pahavalo azy izay dia tsy maintsy mandresy rehefa miaraka aminao Jesoa. Koa dia misaotra anao zahay fa amin'izao fotoana izao, amin'ny androm-piainanay rehetra dia tsy afoy na hasaraka anao zahay Jesoa. Amen. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesoa ilay tompony fanjakany ianao. Mideranao zahay, mankalazanao zahay, manome voninahitra anao zahay. Fa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao, no ananay fotoana andre ny teninao, indray ankehitriny. Tendreo ary ny olotr'ireo mpanomponao, ifandimby hamaky izany teninao izany. Ny fanahinao koa hiasa mahery ao anatin'izay tondra ny hafatrao, ka ny sitraponao ihany no hambarany amin'izany. Ary eo anay tsirairay avy, dia ny fanahinao hiasa, hamantaranay ny sitraponao anatin'izany teny vakina sy ny hafatra izany, ary indrindra hitarika anay ao amin'ny fiainana n'izany sitraponao izany Andriamanitra. Ny anaran'i Jesoa Kristy zanakao ilay tompony fanjakana, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hamaky sy hain'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Mika, toko 5, ny 1 voalohany
ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony no isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avao aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka ho ao amin'ny Israely. Ary hatry ny fahagola no efa nivoahana dia hatr'izay. Ko dia ao atolony ireny, ambara-piavin'ny fotoana hiterahan'izay anankiray hiteraka. Ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Ary hitsangana izy andro ny ondriny amin'ny herin'i Jehova sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehova Andriamanina, ka andro fa izay ireny, fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny faran'ny tany izy. Ary izy no fiadanana raha tonga eto amin'ny tanitsika ny Asirianina ka miditra ao amin'ny tranobentsika, dia anangana mpiandrondro 7 sy mpanapaka 8 isakana azy isika. Ary andray ny tany Asiria amin'ny sabatra sy ny tany Nimroda ao an-tanànan'ireo, ary izy hamonjy amin'ny Asirianina raha tonga amin'ny tanitsika sady manitsaka ato amin'ny faritanytsika ireny. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka toko 12, andiny ny 2:30 ka hatramin'ny 2:40. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina voalohany toko 15, andiny ny 4:20 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ry ondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo fanjakana. Amin'ny dio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety hontonta ho anareo, dia arena any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azo mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Fa izay toeran'ny arenareo dia ho any koa ny fonareo. Aoka isikina ny valahanareo sy irehitra ny jironareo. Ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voaina miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay tsy hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo tokoa fa isikina ny tompony, dia mipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana 2 amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana 3 ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fatary izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay io raha vy mpangalatra dia ho miambina izy ka tsy misy mamela ny trano notamina. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia atolona an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Rehefa nofoanana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Fa ny zavatra rehetra efa nampanekena eo ambanin'ny tongony. Fa na dia ataony hoe aza, ny zavatra rehetra nampanekena dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay mampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra dia tena ny zanaka koa aza no anaiky izay nampanekena ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Amen. Mm-hmm.
Mbola ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra ary ny fanahin'ny tompo dia hanapaka ao am-potsika hitondrantsika amin'ity afatr'Andriamanitra ity. Rehefa mijery ny diary isika dia zavatra telo mahatana ny sainy maro eto amin'ny fiangonana no mariana ao anatin'izao 20 Desambra izao. Voalohany izay irasantsika amin'ny fiangonana manerana ny tany dia ny alahady farany amin'ny advento. Ity no alahady farany amin'ny advento amin'ny herin'ny anio miditra amin'ny epifania isika. Tena eo am-piomanana ny fiangonana manerana ny tany ary miantso an'izao tontolo izao hiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Ny faharoa dia mitana ny sain'ny betsaka amintsika na tsy ny rehetra aza ny raharaha anio hariva. Famaranana ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany ny amin'ny baolina kitra. Ary ny fahatelo izay antsonantsika tena iombona fosy fanahy amin'ity fotoana ity dia ny azoana mamarana ny taon JOBILY 520 taona ny fikambanan'ny diakona sy loholona ka isaorantsika an'Andriamanitra ilay tompony fiantsoana ary nampaharitra ny fanorantenan'ireto ray aman-drenitsika eto amin'ny fiangonana. Koa dia miarahaba manokana ny fikambanan'ny diakona sy ny loholona ianareo komity ny JOBILY ianareo biraoan'ny fikambanana. Ny tompo aneo aminareo riavana. Ao anatin'izany ary miompana koa amin'ny teny fanevan'ny JOBILY manao hoe mazotoa fahazamalaina ary aoka fanafoa amin'ny fanompoana ny tompo dia ny filazantsara araka ny lioka no raintsika andininy 2:30 araka ny voalahatra hatrany amin'ny andininy 1:40. An'ny tompo ny fanjakana, an'ny tompo ny fanjakana. Eo amin'ny andininy 2:30 dia azotsika mifampizarany amin'ny hoe tsy nalahatra ho an'ny be sy ny maro zany. An'ny tompo ny fanjakana tsy nalahatra ho an'ny be sy ny maro zany. Eo amin'ny andininy 5:30 hatramin'ny 4:30 an'ny tompo ny fanjakana atodio any ny fonao. Atodio any fanjakan'Andriamanitra ny fonao. Ary eo amin'ny andininy 5:30 hatramin'ny 9:30 an'ny tompo ny fanjakana miasa sy mijoroa ho vavolombelona ny fanjakan'Andriamanitra. An'ny tompo ny fanjakana tsy nalahatra ho an'ny be sy ny maro zany. Omena ny olombitsy ihany. Hoy ny andininy 2:30 amin'ny anaran'ny tompo, aza matahotra ry ondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Ao amin'ny soratra masina dia lazaina hatrany hatrany ny hoe ny sisa amin'ny Israely ny ondry vitsy ary ao amin'ny boky Isaia mpaminany dia ireo sisa no handova ny fanjakana no hovonjena. Ao amin'ny boky Isaia mpaminany ihany dia ilay hany sisa tokana no tena anjaka faminaninany amin'ny Jesoa Kristy, ilay hany sisa teo amin'ny hazo fijaliana, ilay hany nandresy ny fahafatesana ary mitarika antsika handova izany fandresena izany. Ao amin'ny bokin'ny mpanjaka dia Eli ilay sisa tamin'ny mpaminany no novonjen'Andriamanitra ary nijoro vavolombelona. Tena tsy natao an'ny be sy ny maro, tsy repikondry ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy natao an'ny rehetrarehetra tsy ankanavaka ny fanjakan'Andriamanitra. Aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo izay any an-danitra ny hanome anareo ny fanjakana. Sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana.
Misarika ny saintsika ry havana ampitao ary nisan'ny olona nivelan'ny fiangonana amin'izao ora izao sy nisan'ny olona tonga tia mpiangonana. Mandiana makeny an-tsena, mandiana makany amin'ny kianja filalaovam-baolina, mandiana any amin'ny kianjan'ny kilalao samihafa, mandiana mba mamanga ny fonja, firy ny miditra mpiangonana ary firy ny any amin'ireo sehatra samihafa voatanisa teo akoatra ny tsy voatanisa. Rehefa atao am-piangonana indray, iza ny tena vonona ka miomana tsara hitsena ny fiavian'ny tompo. Tonga eto ianao aninona tena miomana hitsena ny fiavian'ny tompo ve? Iza no anana antony mazava tena hidirana tia mpiangonana, fanantenana marina, hifaliana amin'ny famonjena vitan'ny tompo. Tsy natao an'ny be sy ny maro ry havana ny fanjakan'Andriamanitra, tsy natao ho an'ny rehetra fa omena ho an'ny ondry vitsy, ireo sisa, ireo maharitra, ireo miharitra eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo. Ny antsoina antsika dia ny hoe midira ho isan'ny ondry vitsy aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Aoka ho tsara homana, tsy herikerika any amin'ny marobe mbola variana isika, fa tena hibanjina amin'ilay tokana lalana mitondra amintsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza miherikerika any amin'ny marobe mbola variana amin'izao tontolo izao, fa mpanjino i Kristy lala tokana mampiditra antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fampahirezana lehibe izany ry havana ho an'ny olon'Andriamanitra, ondry vitsy ny fanjakan'Andriamanitra. Mba ho isan'ny ondry vitsy andray ny fanjakan'Andriamanitra ny ianao. Ny faharoa, an'ny tompo ny fanjakana, atodio any ny fonao. An'ny tompo ny fanjakana, atodio any amin'ny fanjakany ny fonao. Ny andininy fahatelo amby telopolo sy efatra amby telopolo dia misy teny mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa: amidio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo, dia arena ny an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba, fa izay toeran'ny arenareo dia ho any koa ny fonareo. Atodio any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fonareo, atodio any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fontsika. Rehefa mamaky ny soratra masina isika ry havana dia mahita fa nisy fotoana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia narahana arabaky teny izao soratra masina izao: amidio ny fanananareo, manaova fiantrana. Dia nivarotra ny fananany rehetra ny fiangonana voalohany isanisan'ny avy, mba nanao izany koa Ananiasy sy Safira, fa nandainga ny toeran'ny apôstôly. Tsy marina teo amin'ny fitantanana, ny arena nomen'Andriamanitra, maty teo ny eo ihany. Mila tombony, tia kely, tsy nahatoky. Eto ny soratra masina dia misarika ny saintsika ny hoe manana arena ny an-danitra ve ianao? Voisanao ny vola ao anatin'ny poketranao, mety azonao ny taratasy, milaza ny kantonao any amin'ny banky, fa raha notanina ianao mba manana arena ohatrinona any an-danitra ianao, efa azonao antoka ve fa voatahiry tsara ao amin'ilay tompony fanjakana, lay arenanao. Manana ny tahirim-bola ny fanjakana, fa mihoatra noho izany manana ny tahiri-kareny koa ny fanjakan'Andriamanitra. Efa nandray ve ianao an'ny olombitsy fanjakan'Andriamanitra? Efa nandray ve ianao ary tehirizinao zany? Manana arena ny an-danitra ve ianao?
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Indraindray dia variantsika mampiasa vola, manao fiarin-karena arak'izay tratrantsika ety amin'izao tontolo izao. Adinitsika ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy heverintsika ny mahazava-dehibe ny ositra napetraka Andriamanitra amintsika teo amin'ny batisa, teo amin'ny mahampandray fanasan'ny tompo, teo amin'ny mahadekonina ny mahampitandrina. Dia tsy mazoto isika fa malaina ary tsy mafanafo amin'ny fanompoana. Manana harena any an-danitra venao. Tena mandrara ho an'ny fanjakan'ny lanitra venao ka ilay talenta nomenanao, ilay farantsa nomenanao dia ampiasainao mba hitombo sa nanaovako azy ary tsy hitako akory. Atodio an'ny fanjakan'Andriamanitra ny fonao. Hoy ny soratra masina. Izay toeran'ny harenareo dia ho any koa ny fonareo. Aiza ny harenanao no mitoetra? Voatahiry aiza lay haren'ny fanjakan'Andriamanitra nomen'ny tompo anao. Atodio any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fonao. Ny fahatelo ry havana dia milaza sikina sy jiro. Ny soratra masina. Aoka isikina ny valahanareo sy rehetra ny jironareo. Rehefa vakina ny toy ny soratra masina dia milaza ilay mpanompo miandry ny tompony namonjy lanona fampakaram-bady ary dia vonona amin'ny fotoana rehetra hamoa ny varavarana rehefa tonga ilay mpamonjy ny fampakaram-bady. Na amin'ny fiambenana faharoa na amin'ny fiambenana fahatelo vonona foana ilay mpanompo. Tsy maintsy ampatsivina antsika ny hoe fa inona moa ny raharahany fampakaram-bady sy ny hoe fiambenana faharoa na fahatelo. Fampakaram-bady teo amin'ny jiosy dia tanterahana manodidina any amin'ny 5 ora alina ka hatramin'ny 12 ora alina. Tena ao anatin'ny fety fampakarana jiosy zany. Lasan'ilay tompo ary nametraka mpanompo hiandry-trano. Na avy amin'ny fiambenana faharoa zany hoe amin'ilay fotoana mbola hampakarana mihitsy, na amin'ny fiambenana fahatelo amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 ora dia mbola vonona foana ilay mpanompo miandry. Tsy mieritreritra izy hoe mbola any amin'ilay lanonana izay ramosebe na i madama. Aleo aloha mba hatory afaka adiny 3 iny zany vao tonga eo fa raha aingana. Fa tena niandry izy, niambina izy, vonona izy, nanody aloha ny tompony na niandry farany amin'ny firavana vao hamonjy fodiana. Ary izao koa amin'ny fiambenana jiosy dia mifandimby ny mpiambina amin'ny fiambenana voalohany amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 adiny 3 miala iny dia mandeha indray ny andiany manaraka amin'ny fiambenana faharoa dia toraka izany koa ny fahatelo hatramin'ny fahaefatra mandra-pahatonga ny amin'ny 9 ora maraina. Fa ity mpanompo izay niambina ity raha vakitsika ny soratra masina dia teo izy tamin'ny fiambenana faharoa ary mbola teo izy fa tsy niandry mpandimby tamin'ny fiambenana fahatelo. Todika amintsika dekonina. Groupe firenao 1, 2, 3 zay le sady miambina voalohany, miambina faharoa, miambina fahatelo. Tsy mitotaly izay groupe mba tsy manaraka fandaminana koa ianao zany. Mba tsy tenenany hafa koa ianao koa dia mamasoko anay. Nenay ny torinay ary ila tsy ho vita. Mazo to fa aza malaina toy izy hoe misy efa glasé. Niala tamin'ny tsotra dia efa miditra any amin'ny glasé. Zany ry havana ny fanompoana izay andrandrain'Andriamanitra amintsika. Isikina ny valahana, irehetra ny jiro. Efa miamaizina izao tontolo izao raha amin'ny lafiny moraly. Isika kosa
dia tena irehetra ho jiro manazava ao anatin'ny aiziny. Ny hevitry ny hoe misikina dia miasa. Ny jiosy rehefa mandeha eny amin'ny fiarahamonina dia akanjo lava no anaovany. Rehefa hiasa izy dia sikinany reny akanjo reny ary somary apekapekarina ambony kokoa. Akanjo mpanompotsika dekona zao zany tsy akanjo mpanomposikina mihitsy, akanjo mpandendeha. Izay ny fomba jiosy, tena hoe rehefa hiasa izy dia mariana izay akanjo enti miasa izay voasikina izy. Mirehitra jiro, atsiarovana ny teny ao Matio 5:17-20 manao hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Aty am-piangonana sika manao ny fanompona, eny amin'ny fiarahamonina sika vavolombelona, mirehitra ny jiro. Izany tokoa ve isika dekona mahafanafoa amin'ny fanompona? Izany ve isika kristianina sady misikina no mirehitra jiro, sa misikina fotsiny fa maty jiro? Zany hoe aty isika dia dekona kristianina fa ny ivelan'ny fiangonana dia zanak'izao tontolo izao ihany. Aoka isikina ny valahanareo, irehitra ny jironareo. Aty ve isika misikina any ivelany maty jiro? Sao ndray aty isika tsy hita izay atao fa ny ivelany mirehitra jiro. Mety ho tsara ihany ve zany? Misy miteny hoe sa paster tsy manao dekona, tsy manao inona fa dia any ivelany any mijoro vavolombelona. Miainga aty maka ny ivelany ny fanompona. Anankiroa tsy afa-misaraka ny antson'ny soratra masantsika eo am-piandrasana n'ilay tompo mametraka antsika aty amin'izao tontolo izao. Misikina, zany hoe miasa, mirehitra jiro, zany hoe mijoro ho vavolombelona. Ho vonona movaravarana ny tompo ianao, isikina sy irehitra jiro, na rahoviana na rahoviana ny tompo no tonga. Voninahitra lehibe omen'ny tompo atsika ry havana, ny hoe izy no isikina ka anompo anao rehefa tonga ka mahita anao naharitra teo amin'ny asa sy ny fijoroana vavolombelona. 5 taona ny fikambanan'ny dekona sy ny olona, efa nisy dekona maro ny fandimby teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, 5 taona lasa izay. Isika indray mihira ankehitriny, mbola antsoina isikina, mbola antsoina andrehitra jiro eo am-piandrasan'ny fiavian'ny tompo. Na ho rampitso, na amin'ny 7 na amin'ny 5 taona manaraka no avin'ny tompo, ny taranaka indray mihira amin'ny vanim-potoana dia ho vonina foana amo varavarana ny tompo rehefa avy izy, na hoviana na hoviana. Raha an'io no avin'ny tompo, miomana voainy fonina ho idirany. An'ny tompo ny fanjakana, voalohany tsy natao ho an'ny olona rehetra zany, fa natao ho an'ny ondry vitsy, sitrak'Andriamanitra ny anolotra ny fanjakana ho an'izay naharitra. An'ny tompo ny fanjakana atodio any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fonao. Meteza eritreritra harena voatahiry eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. An'ny tompo ny fanjakana miasa ary eto ny jiro, sady ho mpanompon'Andriamanitra ianao aty amin'ny fiangonana ary ho vavolombelona sy ho fahazavana ianao eny anivon'izao tontolo izao. Amen.
Fiombavaka sikariavako. Indretoko tompony amamin'ny teninao izay nambara taminay teo. Tamin'ity adventy farany ity dia nambarana ho anay fa anao tompony fanjakana. Ary eny ho avy tokoa ianao Andriamanitra ilay tompony fanjakana izay mpanjaka manana fahefana aminay tsirairay avy. Raha ho avy ianao dia no taminao izahay ho ao anatin'ny hoisan'ilay ondry vitsy andovan'ny fanjakanao Andriamanitra. No taminao izahay mba hoisan'ireo izay mpanomponao andova ilay fiainana mandrakizay. Zany tokony sitraponao, tianao ho tanterahana amin'ny fiainanay. Manoloana izany anefa Tompo dia menatra anao ihany izahay. Fa raha nofidinao izahay tsirairay avy reto ho tonga ato amin'izao toerana izao dia atao tsy tafafantoka aminao. Toa miriorio ihany ny sainay Andriamanitra ka izahay mihitsy indraindray no misafidy ny tenanay. Tsy ho isan'ilay ondry vitsy izay andova ilay fanjakanao satria ny fanjakanao tokoa dia tsy natokana ho an'ny olona rehetra fa ho an'ny olona izay maharitra amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Tompo mamelany ilokay, mamindra fo aminay. Misaotra fa tamin'ity anio ity ihany koa dia nambarana ho anay ny ampitodianay, ny fiainanay, ny mombanay rehetra hibanjina ny fanjakanao Andriamanitra. Hiary ny arena izay any amin'ny fanjakanao. Anao asa fanompona amin'ny fonay rehetra mba ahafahanay mametraka ilay toeranay, ilay arena izay tokony hanananay ny fanjakanao Andriamanitra. Indrisy anefa Tompo, fa toy ny arena ety an-tany ihany no katsahinay. Toy izay mahafinaritra anay sy izay mahatsara no avinay ety an-tany ihany no tedavy ny fonay. Fa toa adinay ny mikajaka ny fanjakanao. Iny fa namamy andraikitra anay azy ianao. No toloranao andraikitra izahay mba ametrahanay ilay toerana tsara izay misy anay any an-danitra. Dia toa mifanilika andraikitra ihany izahay. Indraindray dia adinay mihitsy azany izay zavatra tokony ataonay amin'ny asa fanompoana anao. Mamindra fo aminay, mamelany ilokay fa mpanoty izahay tsy mendrika nomena ao andraikitra, tsy mendrika ny anana izay arena any aminao. Tamin'ity anio ity dia nambaranao ihany koa izahay ahafana fo amin'ny asa fanompoana ka azoto amin'izay rehetra ampanaovinao anay. Andriamanitra, maro amin'ny zavatra ataonay, maro amin'ny eritreritray, maro amin'ny fitondran-tenanay no tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mamelanay, mamindra fo aminay. Ray malalo, aza manadino anay, aza mba manary anay, fa ianao ihany no ilay tompon'ny fanjakana izay afaka anakinanay ny fiainanay rehetra. Mihaino ny vavakay Tompo. Amen.
ry havana ho antsika izay naiky ny fahotantsika sy ny bebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra mitsangana andre ny teny soa mahafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo, ary ianao ry zaza atao hoe mpaminany ny avo indrindra fa ialoha eo anatrehan'ny tompo ianao amboatra ny lalany anomen'ny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony noho ny alehibe ny famondrampon'Andriamanitsika izay posahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika. Ambara amin'ny anaran'ny tompo ary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina mideran'ny tompo. Amen. Antsika izay voavela eloka dia andeha ambaratsika mampahabe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fampifonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesoa Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra izay. Ny fandresena izay hoety mandresy izao tontolo izao teny fotsy. Tompo ampitomboany finoanay. Amen. Tonga eo amin'ny asa vavolombelona isika ry havana. Mahazo fahazamalaina ary aoka fanafoa amin'ny fanomponan'ny tompo. Romanina toko 12 nandiny Fjkm izany teny faneva ho fankalazana an'Andriamanitra noho ny JOBILY volafotsy 520 taona ny fikambanan'ny diakônina sy ny olona izany no entina iarabanantsika rehetra ary idirana amin'izao fotoam-pamaranana ny JOBILY izao. Ny voalohanteny dia misaotra sy mideran'Andriamanitra ny amin'izany JOBILY volafotsy zany. Hoy ilay mpanompon'Andriamanitra ray izay hoe ny misaotra sy mideran'Andriamanitra dia olona miaiky sy manaiky an'Andriamanitra.
olona miaiky sy manaiky an'Andriamanitra. Miaiky isika ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra, ny fiazonan'Andriamanitra, ny fikambanan'ny diakôna sy ny olona eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana. Eny fa niady ny amin'ity nafahana namakivaky ny taon'ny jobily volafotsy ity. Ary misaotra sy mideran'Andriamanitra isika satria manaiky izay ho fandaminana sy ho fitantanana ny amin'izany fiainan'ny fikambanana izany indray ny amin'ny taona manaraka izay misy. Etona dia misaotra sy mankasitraka ny fiangonana manontolo, ny mpitandrina sy ny birao-piangonana, ny mpihevitra raha, mpandray fanasan'ny tompo, ianareo fiangonana satria anomenareo izay alalana afaka nikasa natateraka ny tetikasa sy izany fankalazana zany. Ianareo ny fitaovana nentin'Andriamanitra nanome anay an'izany alalana izany. Ary misaotra manokana ny diakôna sy ny olona tsirairay isam-batan'olona ny amin'ny fiombona-po sy fiombona-tsaitsika ny amin'ny nankalazantsika an'Andriamanitra tao anatin'izay taonjobily izay. Misaotra ny komity ny 520 taona tao anatin'ny asa rehetra izay no tanterahana. Ny saorana sy ny ankasitrahana antsika dia ny asa sy ny vavaka ary ny fiombonantsika eo anatrehan'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina ny amin'izany fisitrahana ny taonjobily izany. Raha fitinina foy dia ny asa izay ny tanterahana izay ho fitoriana sy ho fampirenam-pinoana ny tsirairay avy izay nisitraka an'izany dia teo ny fisintonana ao ambambady, ny fisindana lasy lehibe, ny fisintonana ao ambambady aman-janaka ary ny antsam-panahy. Raha ny Tsangambato dia misy anankidimy nokonasa ary saorana ny tompo fa vita zany ary atolotra androany. Teo ny izay efa vita sy ny rahantsika nalala ny armoire garde-robe izay ahafahan'ny diakôna sy ny olona rehetra mametraka ny akanjo fanompoana ao amin'ny efitra ny diakôna moa izany. Teo ihany koa ny takelaka fanondrona ny fitandremana isotry fitiavana na ny panneau d'identification. Ary amin'ity anio ity no anolorana ny fafana fampitam-baovao na ny tableau d'affichage antsy amin'ny lalantsara, ireo fanavaozana sy fanampiana ny caméra atao am-piangonana izay natao numerika moa izany ka eo ny resaka fiarovana na tsy ny hoe sécurité, fa eo ihany koa ny ahafahana maka ny feo sy ny sary ho alefa amin'ny YouTube manome kalitao tsara kokoa. Ary ny farany dia ny fanolorana ventilateur efatra ety ambany-drihana moa zany reto anankiroa reto manampin'izay efa eo izay no Tsangambato niokinasa sy ny vinavinaina. Ary no heverina hitety-bidy tamin'izany ho 20 tapitrisa ariary, fa ny vidiny tena nanatanterahana azy kosa dia 26 millions 082 000 ariary, 26 millions 082 000 ariary. Teo ihany atao hoe fisondrotan'ny vidim-piainana, fa ny azo fantarina dia nafoy isika anatanterahana izany asan'Andriamanitra izany dia ho azy rery ny voninahitra. Ankehitriny dia manazantsika diakôna sy l'olona hiara hitsangana hiredina ny hira fanevantsika mazoto dia mazototsika mitsangana hiredina izany hira faneva izany.
zao toerana. Ankehitrinytsika dia miroso amin'ny fanolorana fankasitrahana. Ao anatin'ny fankalazana moa dia misy hatrany ny sary famantarana sy ny rafaneva, ka dia anolotra ny fankasitrahana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay nanao izany sika. Ka ny sary famantarana dia antsoina Ramatoa Rabezato Tatiana. Izy no nanao ny sary famantarana izay ety amintsika. Ny irafaneva, ny tonony dia Andriamatora Marla eny Irina Jaune, ary ny feony dia Andriamatora Marla Mahazo ny Irina. Manasanareo mirahalahy ihany koa androso etỳ dia ameko ny ray aman-dreny mpitandrina. Dia misaotra an'Andriamanitra ny aminareo ny fiangonana, tsy namiana ny talenta izay nomeny tompo anareo fa nanolotra izany ampitombo finoana ary faherezana mba azo toy ny fikambanan'ny dekona sy ny olona nahoana moa ny fiangonana manontolo tsy alaina ary afanafoa amin'ny fanompoana ny tompo. Na ny sary na ny hira tony sy feony dia ianareo loharan'izany ary avy amin'Andriamanitra izany ka isaorantsika azy. Dia mandray tanana anareo ary mampomba anareo koa izao soratra masina izao araka ny Filipiana toko voalohany andininy fa raika amby roapolo manao hoe fa Kristy no antony ahavelomako. Dia misaotra indrindra manolotra koa izay fampitondrana vavahomana avy amin'ny komity ny fikambanan'ny dekona sy olona natin'izao fa 5 amby roapolo taona izao. Hivavaka sika riavana, misaotra tompo noho ny talenta nozarainao amin'ny vahoakanao ary nisitraka talenta manokana reto avanay amin'ny fahaizana sary, amin'ny famoronan-kira tony sy feony. Nisy koa ireo hafa izay niditra tao anatin'izao fa 5 amby roapolo taona ny fikambanan'ny dekona sy olona izao, fa reto no sinianina manokana noho ny amin'ny fitondranao. Koa dia ampitombo ao anatin'izay hatrany fitiava-manompo ary ampaharito hatramin'ny farany izy amin'ny fampiasana ny talenta natolotra ao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Eny ary riavana, manohy izao asa vavolombelona izao sika ary tonga eo amin'ny Fotoana ny Tsangambato. Ny voalohany nambara teo dia efa vita tamin'ny volana Jolay. Ny anankiray hafa dia efa atotosa koa fa izay ifandronantsika eto izao dia ny amin'ny fafana fampitam-baovao sy ireo camerary ventilateur. Ary amin'ny varavarana idiranao amin'ny tranon'ny dekona moa ny Tsangambato mikasikin'izany ka dia mangataka ny mpitendry zava-maneno mba hitendry ny hira faharoapolo. Tsaroanay tokoa izao ny soaben'ny raisinay mandritra izany dia izotra any amin'ny fanokafana ny Tsangambato ny mpitandrina ny folohan'ny fikambanan'ny dekona sy ny olona omban'ny birao, ny folohan'izao komity ny fankalazana izao sy ny birao ary ny birao ny fitandremana. Arak'izay efa nambara teo ho fameny ny Tsangambato fankalazan'Andriamanitra noho ny JOBILY fotsy 5 amby roapolo fikambanan'ny dekona sy ny olona eny amin'ny Louange Tsanta dia atolotra ny fiangonana ireo caméra miisa 9, ny ventilateur miisa 1 ary ny fafana fampitam-baovao.
Famaranana JOBILY, ireo asa rehetra voatonona toa voatoninaitra Andriamanitra. Ao amin'ny famakiana ianao voaratra anatin'ny Tsangambato mitarika Tsodrano ny ansoratra Fidirana Fanokanana Andriamanitra. Hovonaitra Andriamanitra ny JOBILY izay Alahady fitandremana sy fitiavana lehibe sy ny mazotoa fazanareo ary amin'ny Fanokanana Romana faharoa andiny faharoa Tsangambato fahasoavana JOBILY fahasoavana Fjkm Fanopoam-pivavahana Remalano dia sorana ny asanao izay vita amin'ny lasa rehetra misorana ny asanao izay Tokanana io ary misorana ny fahasoavanao ny asa tanatin'izany rehetra izany na efana izao Jesoa dia hoany Jesoa ny antananao telo izao amano ny fidirana rehetra amin'ny tokoa tsy amin'ny tahotra sy amin'ny fisalasalana fa amin'ny fankatoavana Andriamanitra iray dia tokony fiangonana tokony fanampoana ary mamorana tsirairay atao amin'ny endry izany fanampoana mazana dia misaotra ray no mafy eo amin'ny mahafirana teraka izany mananana Jesoa no mampanaovakay efa vitan'ny ray aman-dreny braom-piangonana teo ry havana ny vavaka ity kosa ny solatra masina iombonantsika fosy fanahy hivavahana ho an'ireto ray aman-drenitsika tekona sy loholona Filipiana ihany toko voalohany andin'ny fahasivy hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo hoy ny solatra masina amin'ny anaran'ny tompo ary izao no angatahako dia ny mbola hitombon'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra mba ho mady io am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesoa Kristy voninahitra sy fidirana an'Andriamanitra. Manasantsika hitsangana ary hanonona ilay teny faneva ny 520 taona nyzao fikambanan'ny dekona sy loholona izao. Eo amin'ny fandaharana ry havana voasoratra hoe mazotoa fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Romanina toko 2:10 andinny 2:10. Mazotoa fahazamalaina ary aoka afanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Dia ambara amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ry fa mifarana amin'izao ora izao ny fankalazana an'Andriamanitra sy ny fanomezam-boninahitra azy no ny 520 taona ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona. Arahintsika tek zany ho voninahitry ny tompo. Mazo toerana ry havana. Handehantsika ry havana iombona amin'izao vavaka fangatahana izao. Vavakisika. Endreny hatsaranao Andriamanitra ilay mifidy anay ho isan'ny ondry vitsy ao anatin'ny fanjakanao. Endreny hatsaranao ilay nifidy anay ka nanome anay andraikitra mba hoentinay hanomanana ny arena tsara izay ao amin'izany fanjakana ao Andriamanitra izany. Indreto izay vonina manolo tena hanao ny asa fanompoana amin'ny fonay rehetra. Misaotra ny amin'ity fotoana ity izay afaka namaranana indray ny 520 taona ny fikambanana dekola sy ny loholona eto anivo ny fitandremana izay misy anay. Nankinay teo ampelantananao tokoa ny asa rehetra Andriamanitra nandritra izao taom-pakalazana izao
dia tsy efa nainy fireny raha tsy teo ianao fa ankehitriny izay dia mbola manankina ny fiainana izany fikambanana izany eo am-pelatananao eo am-pelatananao Andriamanitra ilay tia fiombonana eo am-pelatananao Andriamanitra ilay tia fihavanana ka mampanjaka ny fihavananao eo am-pelatananao Andriamanitra ilay tia manao asa tsara dia mbola apetraka eo am-pelatananao mba tena mazoto tsy alaina ary afanafo amin'ny asa fanomponao izahay voantso rehetra ao anatin'izany fikambanana izany. Ankehitriny dia mahatsiaro ny ankohonana tsirairay avy izay Andriamanitra ianao Andriamanitra no ametrahanay ny fiainany ankohonana kristianina rehetra eny ny ankohonana rehetra izay eto amin'ny fanjakanao tokoa fa anao avokoa izahay rehetra ka mangataka ny fiarovana feno avy aminao mangataka ny tananao mahery ilay tsy fofa mahafonjy miaro ny ankohonana rehetra mety misy misedra olana ny Andriamanitra mety misy ao anatin'ny aretina mafy mety misy ao anatin'ny fanenjehan'ny fahavalo ka ketraka tanteraka atrakao izy Andriamanitra ary ianao izay mahalala ny fiainany tsirairay no ampamoaka mpandresy any olona tsirairay avy ihany koa indreto izay manankina feno ny mpitandrina sy ny ankohonany eo am-pelatananao Andriamanitra ainao tsy miafina aminao tokoa ny asa fanompoana izay nomena ho azy ireo izay tsy mora mandrakariva ampaherezo izy tompo atrakao anatin'ny mety fanenjehana atrakao anatin'ny mety atsarotra maro samihafa ary ataovy misitraka ny fifalianao Andriamanitra eo ampanaovana ny asanao ny fiangonanay ny firenenay dia ombao ny fitarianao anao ny fiangonana anao ny firenena Andriamanitra eny anao ny fanjakana ka manjaka ianao aza vela irery tompo ny vahoakanao maro ny vavaka izay tianay apetraka eo am-pelatananao maro ny etaetam-ponay tsirairay avy ireto izay tianay ho tanterahanao Andriamanitra ka indreto izahay manondrika ny lohanay hivavaka mangina hiresaka aminao. Misotra tompo fa Andriamanitra mpamaly vavaka tokoa ianao ary ianao ilay nanome anay an Jesoa Kristy ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe raina eo izany an-danitra masiny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety atany taky ny any an-danitra omeo anay ny zanasa haza ao anay ary mamelany eloko ahy taky ny amelanay izay neloko taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sinery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izay joroany eto ry havana dia ampatsiahantsika ny asa manodidina ny krismasy ary mamarana ny amin'ny fandraisan-tanana ireo zanaky ny fiangonana izay nandray fahasoavana tamin'ny fanamasinana fanambadiana. Raha sitrapon'Andriamanitra araky ny voalaza teo dia anamarika ny herinandro sambatra isika ho fiomanana ny krismasy 2024 amin'ny heriny anio raha sitrapon'ny tompo koa dia manasa sy mampahery antsika hiara hazakazaka amin'izany Fanompoam-pivavahana fiomanana ny amin'ny krismasy izany isan'andro amin'ny enina sasany ariva. Ny sabotsy dia fampiaraham-peo ny firaisan'ny sampana manao antsanoely mbola ho fiomanana ny krismasy ihany. Fa misaotra ny tompo isika vita soamaly ny bazary fitiavana mankasitraka n'ireo namaly ny fanentanana na ny olo-tanana ho amin'ny fanomezana entomanana ny bazary fitiavana misaotra indrindra antsika mpianakavy izay namangy izany bazary fitiavana izany naneo ny fiombonana tamin'ny fifaliana ny fanomezana tamin'ny fifaliana ary fandraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra eto amin'ity fitandremana ity. Lay loharan'ny fitiavana sy tompony arenany amaly fitiatsika tsirairay avy. Mankasitraka ny komity izay nitarika atsika tamin'izany
asa masina izany ry havana. Ny tompony hoe ampody ny hery sy ny tanjaka sy izay mety olany rehetra avy aminareo ananototsana izany asa bazary fitiavana izany ry havana. Fa amin'ny krismasy 5 Desambra dia mampatsiahtsika ny hivivina ilay kitapokely efa nozaraina anatanterahantsika ny antsoina hoe fanomezana ho an'i Jesoa. Fanaontsika isan'ny krismasy ny ry havana dia tsy ho adonoina fa isan'izay manana anjara lehibe amin'ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana ny fanorantsika ao anatin'izany kitapo efa manana antsika izany. Fa ny faharoa amin'ny heriny anio koa dia sady alahady farany amin'ity taona ity. Alahady farany amin'ny taona izay anatanterahantsika ny atao hoe Alahadin'ny Fahasoavana. Anamariantsika ny fotsika mankasitraka sy misaotra ny tompo noho ny fahasoavana natolony antsika namakivaky ny taona 2020. Nisy ireo avatsika izay nanao rakim-pisaorana manokana na voady tamin'ity taona ity, fa isika rehetra kosa amin'io no hiara-mientana aneo fo feno fankasitrahana ny tompo satria nomeny fanomezana anampy fahasoavana, nampahireziny raha reraka ary nambininy raha toka ny azakazaka tamin'ny fiariana sy ny fanompoana indrindraindrindra. Dia homany koa izay mety ho vokatry ny fonao ho mariky ny fankasitrahana an'Andriamanitra no ny fanomezana sy azo tononona natolony ho anao sy ny ankonana. Izany Alahadin'ny Fahasoavana izany dia ho mariantsika ao anatin'ny asa vavolombelona sy ny fanolorana amin'ny ety amin'ny alitara ry havana. Dia samy miomantsika mba tsy hifangaro araka izany ny fanomezana ho an'i Jesoa sy ny fankasitrahana ny fahasoavana nomeny antsika nandritra ny taona. Raha iso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. I Jesoa Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionona mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo ane sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.